fa efa tafaverina eto an-tanindrazana ihany koa ry zareo mpilalao zay mpilalao eto toerana moa zany tao anatin'ny Barea any Madagasikara nisy ndrasadresaka ny fanaovany tamina namana Zakino tamin'ny fahatongavany izay nambaran'izy ireo fa mbola tsy tanjony ny fadingana fotsiny vita ary mbola mafy ny miandry ny Barea any Madagasikara zay vao ho tafavoaka any amin'ny kanina isika. Kapiteny naresta misa enina noroa indray ny Barea fahitanao an'le lalao? Fahitako ny lalao tsara ny mpilalao tany na dia nisy ara ny baolina maty am-pifanazana tamin'ny voalohany dia hita hoe nafatokisana be ny mpilalao teny ambony kianja dia iny vokatra. Côte d'Ivoire manaraka mety anao any? Côte d'Ivoire raha tsy malala anisan'ny ekipa ngeza fa mino fa manam-paikady entina amin'izany mpanazana. Tena faly be mihitsika na dia nisy ara nisy an'le maty voalohany iny tsy nampiova zavatra fa vomaika nezaka nitady faran'izay. Inona no tombony ho anareo tao anatin'iny lalao iny? Ny tombony ho anay nahazom-baolina be zay. Mety ahoana double confrontation en Côte d'Ivoire amin'ny fahavononana ho anareo? Raha ny fahitako anay aloha dia vonona tena vonona tanteraka daholo mihitsy ao Zalahy. Fahitako baolina aloha baolina tena nanao baolina be ry Zalahy fa samby reraka dia atsika moa nanatombo be tamin'ny resaka taktika sy izany dia izay nahavantage be tamintsika. Anahoana anao amin'ny Côte d'Ivoire ny manaraka ny fahitanao azy? Côte d'Ivoire aloha iny mbola zavatra mbola manana dia miandry fanomanana bebe kokoa iny satria mbola mafimafy ny Côte d'Ivoire. Ny fahitako an'ilay match aloha dia somary tsy dia hoe tsy nanana sarosa fa sarosa ihany izy fa niezaka ny lalao zany ny jouerantsika dia bien sûr ny différence amin'ny farany satria koa ny terrain somary tsara kokoa ny Mahamasina afaka nandeha ny joueurny malagasy. Anao amin'ny Côte d'Ivoire tsika manaraka ny fahitany Badjo azy? Ny fahitako anazy angamba tsy dia raisina calcul be hoe resin'ny Côte d'Ivoire 0 Niger fa tsy maintsy ezaka satria Côte d'Ivoire anisan'ny favily aty Afrika dia tsy maintsy ezaka haka 3 points koa sika amin'ny Côte d'Ivoire. Tena voalohany vao nanao ekipe nationale tamin'ity fa tena hoe nafinaritra sady nahitana nahazoana expérience fa izy sady tena mamilay be miaraka amin'ny Zalahy sady ambony foty. Melvin anisany hoe mpianatra tokazatokisa ny malagasy akanavaka inona kosa ary ny tokony ny Fabrice zay deuxième gardien Barea azo? Tsy maintsy mbola hiezaka tia Madagasikara aloha dia amin'izay mba mitovy amin'ny Melvin satria izy aloha niara-nikorana taminazy fa tena hitako hoe ao tsara izy.